Maro ireo fantaniana napetraka ny fikambanana Génération Z tamin'ny Prime Ministre Mamtina Rajona androany tety tsy mahazo arivo nandritra ny fionana teo aminy sy ny fikambanana Génération Z maro. Anisany ametrahana ireo tanora eto fantaniana mahakasika ny fanendrena ministra sy mpiasa-panjakana ambony. Si candidat ministre tsy voantso mihitsy. Io zany dia tsy voavaly. Tena tsy voavaly io. Fa mankahery foana aza kivy an. Pila yariko manina. Tsy zany tena izay. Fa tiako tenena amin'ny azakivy an. Ny andraikitra moa zany an, io avy amin'Andriamanitra. Fitaovana daholo ihany ny olona mampanao sélection sy ny sisa. Fa mety misy andraikitra hafa natokan'Andriamanitra ho an'ireny olona reny. Fa mety tsy androany dia androany. Fa ny azo koa lany roa minitrako. Tavaka ny micro. Fa mino fa raha ohatra tena fitiavan-tanindrazana ny antsika, raha tsy tafitra tamin'ny anankiray mbola misy hafa eo mety ahafahana manao ny andraikitra ihany koa. Chef de région mety hoe anankiray no raisina nefa mety hoe telopolo na efapolo no voaray dia no candidat dia tsy maintsy hoe misy ny tsy voaray zany dia mangataka compréhension mba tia tenen'ilay tsikivy zany dia hoe aza mijanona ny fitiavan-tanindrazana fa misehatra foana io. Tafitra tao anatin'ny fantaniana napetraka ireto tanora Génération Z reto ihany koa ny mahakasika ny tetikasa Varamata izay nampaberesaka ny maro tatoato. Dina lehako tany Washington dia fionana tamin'ny Banque mondiale sy ny Fonds monétaire international. Tsy nahazo andraikitra aho hanao négociation momba ny Varamata. Tsy marina zany ny vaovao nivoaka fa nisy fifanarahana momba Varamata natao tamin'ny Washington. Tsy marina iny. Fa rehefa miresaka tsika moa tsy maintsy manontany an'iny kosa ny Amerikanina. Hoe ahoana ihany io satria $1 milliard io projet io. Tsy nisy zavatra nisoniavinay tany tompoko. Fa io moa zany fifampidiniana mbola mandeha. Satria ny Amerikanina zany miahiahy izy hoe volanay engagé ao $1 milliard. Dia inona ny vahaolana? Zay le resaka any. Inona ny vahaolana? Satria mikatso ao le vola. Azonareo fa tsy mbola misy fifanarahana avy amintsika sy avy amin'izareo. Zay fotsiny no momba an'iny. Nandritra izao fionana teo amin'ny Prime Ministre sy Génération Z izao no nilazany Prime Ministre Mamtina Rajona fa omena andraikitra eo anivony ny primature ireo tanora. Anisan'izany ny fanaraha-maso ny asan'ireo mpanatanteraka, eo koa ny fitantanan-draram-panjakana. Dia ny tanora zany ampidirina anatin'ny sehatra fandiniana sy fanapahana hevitra eto anivon'ny primature zay. Ny tanora koa rehefa miteny hoe primature dia tafiditra ny gouvernemanta satria zany lehibe ny gouvernemanta. Ny tanora koa dia mpanatanteraka, acteur. Zay le hoe mena andraikitra ianareo tanora aty anatin'ny administration. Fa averiko foana méritocratie. Zay mendrika mandray ny andraikitra. Anala-baraka ny tanora iny rehefa tsy mendrika. Raha tanora be kolokolo no mena andraikitra tompo lasa tovovavy ohatra zay lasa miteraka olana dia lasa sorenana sady io ary fa mena andraikitra le tanora nanondrana aza misy raisina antsony ny tanora. C'est méritant. Fa tena mpanatanteraka ny tanora. Ny farany tanora mpanara-maso, contrôleur. Zay no natonga nanoteny hoe le sehatra tena tokony hatsangana ihany koa gardien de la révolution no terme hitako mivoaboaka any. Mety hoe anahirana zay satria tovy amin'ny Iran. Gardien de la révolution mety misy anarana afaka hometsika anazy. Azonareo arahana maso ny fanatanterana ny politika ny fanavozana. Ilaza moa ny Prime Ministre fa azo tazomina amin'izay teny no teneny ny tenany. Ka raha misy ny tsy tanteraka dia mananjo ireo tanora antany ny antony tsy nahatanterahany ny teny izay nomeny
amin'ny alalan'ny fifampiresahana mba hialana amin'ny fifampizarazarana ho hiatra nambarany Premier Ministre Mamitina Rajoelinarsson. Maria namofana hatra maro ny fihaonana teo amin'ny Premier Ministre Mamitina Rajoelinarsson sy ireo fikambanana tanora izay natao tetsy mahazo arivo.